La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny migoka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Smart Top. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. La vache qui rit. manolotra anao ny vaovao. Tontolo andro feno sambarana. Tsy hita teny Tsimbazaza fananjavina avokoa ny tolakandro teo ireo solombavamboaka HVM sy ny mpanohana ny fitondrana nandritra ny feonany solombavamboaka amin'ny fiarahamonim-pirenena araky ny lahadinika. Nambara ny Praiministra omaly tolakandro nanoloana ny solombavamboaka teny Tsimbazaza fanakana ny hevitry ny rehetra ary mangarara tanteraka ny famolavolana ireo volavolan-dalàna ifeny fividianana ireo. Nitsipaka izany ny mpikambana iray tao anatin'ny commission consultative. Ny andininy fa 420 amin'ilay volavolan-dalàna ifeny fifidianana indray no hanaovantsika famakafakana anio ao anatin'ny fampalalam-baovao. Ny andininy izay miresaka ny momba ireo mpikambana ny birao-pifidianana. Lefitra manoloana ny fitakiana nataon'ny kompani mpitaterana vahiny Corsair. Atsahatra manomboka ny 20 martsa izao ny sidina fanaon'io kompani io izay mampitohana Antananarivo sy Saint-Denis raha ny fampahafantarana nataony tamin'ny mpandehany. Tsy mbola nisy ny fampahafantarana ofisialy mikasika izany. Maresaka iraisam-pirenena tonga nijery karazana rindrina misy savalo ampisaraka ny Etazonia sy Meksika ny filoha Donald Trump. Rindrina izay ajoro ho fampitsaharana ny fifindramonina antsokosoka any Etazonia. Nadidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Fanaritra tompoko lasy sy tompoko va manasanao anaraka ny fampalalam-baovao TV hatramin'ny farany anabotsika ny vaovao dia tsy hita teny Tsimbazaza fananjavana avokoa ny tolakandro teo ireo solombavamboaka HVM sy mpanohana ny fitondrana nandritra ny feonany solombavamboaka amin'ny fiarahamonim-pirenena araky ny lahadinika fanadina. Solombavambahoaka misa 400 sisa no nanatrika ny fiaonana teo amin'ny solombavambahoaka sy ireo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ny tolakandro teo. Fiaonana izay tafiditra indrindra ao anatin'ny lahadinika eny amin'ny antenimieram-pirenena ho fandinihana ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana izay mandalo eny amin'ny antenimieran ankehitriny amin'izao fivoriana tsy ara-potoana faharoa izao. Niezaka nanangom-baovao noho izao fanjavonan'ny solombavambahoaka teny Tsimbazaza tampoka izao ny mpanao gazety teto amin'ny Cool TV FM ka tamin'izany no nahafantarana fa nisy nisitona ny antoeran-kafa-tsy azon'ny mpanao gazety idirana izy ireo. Fa nitsahan-dalàna indray ity nitranga androany tolakandro ity. Ny toeram-pivorian'ny solombavambahoaka dia ao Tsimbazaza fa tsy any amin'ny DLC Anosy na eny amin'ny lapam-panjakana Mazoarivo na Iavoloha na Ambohitsoroitra akory na ihany koa any anaty hotely. Ny fivoriana tsy ao Tsimbazaza dia azo adika sy heverina fa misy endrika fanerena sy teritery na io arabola na io fanambazana tombontsoa manokana ny solombavambahoaka. Raha tsy aivina ary raha tsy misy ihany koa ny fanovana amin'ny ora farany dia io fiaonana tamin'ny fiarahamonim-pirenena androany io no fiaonana farany ataon'ny solombavambahoaka amin'ny olona ivelan'izy ireo andinika ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana ireo. Raha ny lahadinika lany tamin'ny sabotsy 10 martsa lasa teo. Ny fandaniana avy hatrany ireo volavolan-dalàna ireo amin'ny talata 20 martsa sisa no miresaka ireto volavolan-dalàna ireto araky ny lahadinika hatrany. Mbola tsy nisy indray hatreto ny tena ady-hevitra demokratika amin'ny fandaniana lalàna fehizory toy ireto volavolan-dalàna ifeny fifidianana ireto izay ankinan'ny hoavin'ny firenena manontolo.
Nambarany Premier Ministre Omaly Tolakandro manoloana ny solombavamboaka teny Tsimba zaza fa nakana ny hevitry ny rehetra ary mangarara tanteraka namolavolana ireo volavolan-dalàna ifeny fividianana ireo mitsipaka izany ny mpikambana iray tao anatin'ny commission consultative Randrarso. Niezaka nanatsara ireo volavolan-dalàna ifeny fividianana izay nivolavolain'ny gouvernemanta ny Premier Ministre Omaly Tolakandro rehefa nivadika ao séance plénière ilay commission plénière araka izao. Nametrahana izy ity zany ny azona lalàna zay tena arifomba na hoe législation de qualité zany. Raha miresaka législation de qualité mazava loatra dia lalàna zay tsy miala ary miompana indrindrandrindra amin'ny lalàna fototra dia ny lalàm-panorenana. Inona koa ilazana fa ity lalàna ity anisany mikendry zay lafatra zay zany dia lalàna izay eritreretina fa ekeny rehetra ary hitondra fitoniana maharitra eto amin'ny firenena satria hikatsahana sanatriny zany tsy hikatsahana tombotsoa n'olombitsy na tombotsoa n'olotokana fa lalàna zay natao hijerena ny tombotsoa ambony ny firenena. Mitsipaka izany anefa raha Marijaona Iva aminy ny hemitra sy tsy misy mangarahara ny namolavolan'ny gouvernemanta ireo volavolan-dalàna ife ny fifidianana ireo. Za dia samy teny hoe ny lalàm-pifidianana iny dia tena ny hemitra satria ny antony dia zavatra anankiroa. Efa inona filazana zany efa acquis démocratique ny lazaiko azy hoe fampiasana bulletin unique. Teny hoe amin'ny deuxième tour azo ampiasaina indray ny bulletin individuel de vote raha ohatra ilaina. Zany amiko tena fiemorana ka fanontaniana mipetraka dia hoe ny consulter société civile ianao, consulter organisation ianao, nyreny olona ireny fe na miain'ny hevitra hoe ataovy zao na soloy le izy. Za mihiny fa nanevitra ireny olona ireny raha tsy niraisina akory ka amiko zany ny filazaina hoe tena mangarahara le izy tsy mangarahara araka ny ilaina azy fa mangarahara ny fomba ny zareo. Ny andrasan'ny olom-pirenena amin'izao fandalovany ireto volavolan-dalàna ifeny fifidianana eny amin'ny parlemanta izao dia nisy ny ady hevitra demokratika marina amin'ny fandiniana mialoha ny andanina ireto lalàna fehizoro ireto fa tsy sanatria olanina tsy misy fanovana toy ireo volavolan-dalàna mandalo tamin'ny parlemanta nandritra izay 5 taona izay. Ny andininy fa 4 amin'ny ilay volavolan-dalàna ifeny fividianana indray no anaovantsika famakafakana amin'ny ity anio ity andininy izay miresaka ny momba ny mpikambana ny birao mpifidianana Randrarsotra. Ambaran'ity volavolana rinjatenin-dalàna ifeny fifidianana amin'ny andiany fa 4 ity fa tsy maintsy mahay mamaky teny sy manoratra ary voasoratra ao anatin'ny listim-pifidianana ny mpikambana ao anatin'ny birao mpifidianana rehetra. Hatreto mitombona ny voalazan'ity andiany fa 4 ity. Ny andalana fahatelo amin'io andian'io dia milaza fa raha tahihana ka tsy misy mahay mamaky teny sy manoratra ny olom-pirenena feno 12 taona manana zo ifidy ao amina birao mpifidianana iray dia ny rasa mangaika ny seni eny anivon'ny distrika araka ny tolokevitry ny rasa mangaika ny seni eny anivon'ny commune no manendry olom-pirenena avy amin'ny fokotany hafa ho mpikambana ao anatin'io birao mpifidianana tsy manana olom-pirenena mahay mamaky teny sy manoratra io. Fomba ahoana izany no nandrafetana ny listim-pifidianana amina fokotany iray raha tsy mahay mamaky teny sy manoratra avokoa ny mponina ao. Iza no nandrafitra ny listim-pifidianana tao amin'ny fokotany io. Io andalana fahatelo amin'ity andiany fa 4 ity dia iray ihany amin'ireo marobe manaporofo ny kitoto sy ny tsy fisian'ny famatoran'ireo izay nandrafitra ireo rizatenin'ity volavolan-dalàna ifeny fifidianana ity. Tonga manatanteraka fitsidiana ara-pomba ofisialy eto Madagasikara ny filoham-pirenena indiana. Zavatra maro no ataony eto Madagasikara mandritra ny 2 andro gaeton Andriatsilavo. Ny maraina tao tokony tamin'ny 10 ora no notsenaina tamin'ny fomba ofisialy teny Ivato ny filoham-pirenena indiana sy ireo delegaciona miaraka aminy izay tonga manao fitsidiana ara-pomba ofisialy eto Madagasikara. Taorin'izay nisy ny fionana teo aminy sy ny filoham-pirenena malagasy teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Ny hariva teo nitokana ny CGARD na ny Centre Géo-Informatique Appliqué au Développement Rural la teny nanisana izy. Ho an'ny rampitso anatika ny Business Forum Madagascar Inde ao amin'ny Carleton na ity filoham-pirenena indiana ity. Aorian'izay mialoha ny alana eto Madagasikara indray dia isy ny valan-dresaka ataony eny amin'ny Université Ankatso. Raha tsy hiviny tsy mijanona eo amin'ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra ihany ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy Inde mihitatra hatrany amin'ny sehatra hafa toy ny fampitomboana ny vokatra amin'ny alalan'ny famokarana zezika izany ohatra ny any amin'ny faritra laotra mangoro eo ihany koa ny fanokafana orinasa.
Lafim-baovao hafa kosa indray dia nilefitra manoloana ny fitakiana nataon'ny kompania pitaterana vahiny Corsair atsahatra manomboka ny 5 martsa izao ny sidina fanaon'ity kompania ity izay mampitohy Antananarivo sy Saint-Denis raha ny fampahafantarana nataony tamin'ny mpandehany. Tsy mbola nisy moa ny fampahafantarana ofisialy mahakasika izay Lili Rabiata. Nampahafantariny ny kompania Corsair tamin'ny alalan'ny mailaka nalefany tamin'ny mpanjifany fa hitsahatra manomboka ny 20 marsa izao ny sidina fanaon'io kompania io mampitohy Antananarivo sy Saint-Denis. Tsy mbola misy fampahafantarana ofisialy mikasika fanapaka-hevitra io. Hetsika fanangona tsony tamin'ny internet no nataon'ity kompania ity farany anohizana ny fitakiana ataony amin'ny fanjakana malagasy. Fanaovana fifaninanana tsy ara-dalàna amin'ny sandan'ny sidina ataony mampitohy Antananarivo sy La Réunion no antony fampiantona io. Ny volana novambra 2024 no ny antombohan'ny fandrarana nataon'ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministera fitaterana. Ny teo anivon'ny aviation civile frantsay sy ny aviation civile malagasy ny fifampidiniana mikasika ity raharaha ity. Ny 30 mars raha ny fantatra ny tokony anatsahatra ny sidina io kompania vahiny io saingy izao naroso amin'ny 15 marsa izao. Tonga eto Madagasikara ankehitriny ny iraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena anao fitsiriana amin'ny fanomezana ny famatsim-bola faiky. Fitsiriana atao indroa isa-taona ijerena ny fivoarana ny ezaky ny gouvernemanta. Fanadiny Lili Rabiatatra. Manomboka androany indray ny fitsiriana ataon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena fanao eto Madagasikara. Fitsiriana voalohany amin'ity taona ity io tanterahana io ahafahana mamoaka ny ampaham-bola amin'ny fampindramam-bola faiky na facilité élargie de crédit mitentina 470,3 dollara fitsidiana io. Ny fivoarany ezaky ny gouvernemanta amin'ny fitantanana, ny fitombona ara-toekarena ary ny fahamarinantoerana ara-bola no isan'ny jerena akaiky amin'ny fitsiriana io. Ahatratra amin'ny 20 mars izao ny fandalovan'ireo iraka avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ireo. Ny volana desambra 2024 teo no nanaovana ny fitsiriana farany na ahafahana namoaka teti-bola 470,5 dollara. Aide à la balance des paiements no ampiasaina io fanampiana io. Isan'ireo jerena akaiky ihany koa raha ny fantatra ny mikasika ny fampiasam-bola mpanjakana izay nivoaka tamin'ny site web ny ARMP na abeadihevitra ny mpanara-baovao teo aloha teo. Raha tokana angingina ny mpamatsy vola vahiny tamin'ireny fotoan'ireny amin'ity fitsiriana ity vao isy ny fanadihadiana araka ny vaovao voaray hatrany. Manoloana ny zava-nitranga omaly teny Tsimbazaza tamin'ireo mpanao gazety nanao fanambarana manazava ny zava-nitranga marina ny olavitry ny mpanao gazety. Fanandina. Nabeadihevitra tamin'ity tontolo andro ity ny fandroany solombavam-bahoaka ny mpanao gazety teny Tsimbazaza omaly. Mpanao gazety izay tonga nanao ny asany ary nampandrosoana tao anatin'ny lapany anteny miram-pirenena. Nanao fanambarana manoloana izany olavitry ny mpanao gazety izay mivaky toy izao. Ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara, OJM, manoloana indrindra ny zava-nitranga teny amin'ny lapam-panjakana iasan'ny anteny miram-pirenena teny Tsimbazaza omaly talata 13 martsa 2024 dia manao izao fanambarana manaraka izao. Ny mpanao gazety tonga teny amin'ny lapam-panjakana teny Tsimbazaza dia tsy tafiditra tao anaty efitra fivoriana raha tsy nisy nampandroso fa tsy sanatriana no amboletra niditra ny lapam-panjakana akory izy ireo hanatanteraka ny asa nampiandreketina azy ireo no antondian'izy ireo teny. Tsy ekena ny fanohitohinana ny mpanao gazety manao ny asany na amin'ny endrika inona izany na inona. Koa mangataka fialantsiny apahi-be-maso ataony eo anivon'ny anteny miram-pirenena no ny teny feno fanambaniana natao tamin'ny mpanao gazety. Manentana ny rehetra mba samy akany andraikiny mifanitsy amin'ny ataony avy mba tsy hiverena ny fihetsika toy ireny intsony. Natao teto Antananarivo androany 14 martsa 2024. Mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana any Ambato-Fiandrana manafika ny dahalo na andro na alina ary manampitroraka izany faratsiny ny lalana araka izany nanokana 2 andro ny mponina anamboarana ny lalana Gaetan Andretsilavo. Ny sabotsy lasa teo ary nitoy latsinainy nanamboatra lalana ny mponina atao Ambato-Fiandrana. Miatra manaina ny fanafiana ataon'ny mpanao asa ratsy hoy izy ireo indrindra amin'ireo lalana misy lavaka ka tsy maintsy mandeha mora ny taxi brosy. Ny zoma ny mpivarotra namana nisy maty voatafika, ny sabotsy ny mpitatitra
voatafika nisy naratra koa tao anatiny ary nyrendoza satria nisy ezaka manokana nataon'le mpamily sy ny mpitandro filaminana sendra tao anatin'ny fiara. Izay no antony nijoroana zany nanaovana an'izao hetsika zao satria mahatsiaro marary ny mpivarotra sy ny mpitatitra izay kitry faharan'ny toe-karena koa aty amin'ny faritra Ambato-Fiandrano. Ny zavatra tsapa tao anatin'izao dia ny azo antenaina dia ny fandraisana andraikitra ny manam-pahefana sy ny firaisan-kina ny mpitatitra sy ny mpivarotra manoloana ny zavatra misy satria ny firaisan-kina no ery. Herinandro talohan'izao, olona 3 nandeha moto no nitafian-dalo teny an-dalana tamin'ny andro atoandro. Taorian'izay, nisy nitifitra ihany koa ny taxi brosy iray. Naharatrana olona maro zany ary namoizana ain'olona ihany koa. Ankoatra ny vola makarena lasan'ireo mpanao asa ratsy. Mitantara nahazo azy ity raim-pianakaviana ity. Tifitra basy izy, dia nandalo tamin'ny sofina moa le basy. Dia avy eo nianjera moto sady nitifiriny moto dia trobatrobaka zany réservoir moto. Avy eo amin'izay nianjera moto miaraka agnamiko. Dia avy amin'izay ireo tonga dia niataky anay amin'izay sady amina basy aby ireo. Tonga dia omeo osin'ireo ny vola. Tonga dia meo ny vola fa maty alaisan'ny andro any, maty alaisany fa meo ny vola. Dia menady moa ny vola tamin'ny sakosy tamin'ny le versement tegna sena no menazy aby. Avy eo tsy vitan'igny fa vao tena mipopohan'ireo mihitsy asy na vela niherika ijery azy mihitsy. Dia vao tena mbo misy vola hoy izy agny amin'lahy, vao misy vola agny amin'lahy. Dia sy efa teo amin'izay dia tsy misy vola koa dia fa azavonoana agny azavonoana. Dia sanety ireo fa dia tena niforceny nampangalany tao mihitsy ny akanjo. Niverigna an'izay ndraiky alahy amin'izay zaho ndraiky alahy tonga dia ndraiky alahy namako tamin'ny moto teo afara vao tifitra an'ireo amin'ny atao am-boho mikibo boraka atao aby le sinay dia. Efa maro ny antsoavo natao tamin'ireo tompona andraikitra isan'ny tokony amin'ny faharatsiany lalana. Efa maro ihany koa ny fitarainana natao noho ny fijaliana sy ny tebiteby vokatry ny fanafian-dahalo. Saingy nilaza ireo mponina fa tsy nisy valiny izany. Ny alatsinainy lasa teo araka izany. Nikatona avokoa ny fivarotana rehetra. Tsy niasa ny taxi brosy. Ny fanome tanana nanamboatra ny lalana ny mponina. Asa fanatsarana izy tia zany hoe ary ny sarokon-daoka zany dia tena le tombotsoa mihitsy le tanàna mihitsy nijerena fa tsy nijery inona hoe inona tsy resaka politika zany fa tonga dia le tanàna mihitsy zany jerena fagnasoavana satria ahoana moa raha ohatra sagnatria vavaladondela atsika zao efa jerena zao le lalana mbala mahatsara efa tapaka jerena koa fasy efa tapaka sanatria koa ve ty reny 35 ity vao tapaka koa dia ahoana ny azo tsika Ambato-Fiandrana ka dia isorana ny vokatry ny Ambato tsy ateritery zany zao fa tena vokatry ny vokatry ny Ambato-Fiandrana fahatongavana maro be zao. Mahafinaritra le izy. Andao atao fanao izao. Andao atao fanao satria ny firaisan-kina no hery. Satria raha vao miray hina ohatran'izao tsika eny fa na fandripahalemana io any raha vao miray hina fotsiny tsika nefa eto zao dia faly azy satria mahita andreo force reo na amin'eo polisy any eny amin'ny gendarme. Ka raha hoana naky dia tsy fandripahalemana eo tapin-tanàna io miray hina ohatran'izao miaraka amin'ireo force reo mino fa tena hanty tanàna Ambato-Fiandrana ty. Ireo mpivarotra sy mpitatitra ihany nandray io fanapahan-kevitra io tany am-piandohana. Saingy tonga nanatevin-daharana azy ireo ny mponina mampiasa ny zotra mampitoena Ambato-Fiandrana sy Ambositra. Hita tena toerana ihany koa ny solotenan'ny komuna, ny solotenan'ireo tetikasa maro any an-toerana, hatramin'ireo mpitandro filaminana izay nandray anjara mavitrika tamin'ny asa natao. Midika izany fa tsy zakan'ny mponina intsony ny fijaliana sy ny tebiteby iainana manoloana ny asan-dahalo. Natao ihany koa ny hetsika tahaka izao ho fanairanareo mpitondra fanjakana izay toa mitazapotsiny ny fahorian'ny vahoaka ary mini manampitsofina amin'ny fitarainan'izy ireo. Mampikapapeo amin'ny tokony andraisan'ny fanjakana andraikitra ny mpitatitra sy ny mponina any amin'ny distrikan'ny Miarinarivo faritra etasy manoloana tsy fandriam-pahalemana izay mahazo laka any an-toerana efa misy ny namony any vokatry ny tifitra izay nataony ireo jiolahy tamin'ny lalam-pirenena voalohany. Mioramanitra. Mbola sarotra ny fifehezana ny olana tsy fandriam-pahalemana eto amintsika hatramin'izao. Araka ny fitarainan'ireo mponina, mirongatra ny asan jolay ao amin'ny distrikan'ny Miarinarivo faritra Itasy na an-tanàna na eny amin'ny lalam-pirenena. Hatreto, 3 no fantatra fa maty voatifitra ka ny 2 amin'ireo no ankizy. Ny 2 tamin'ireo maty nandritra ny fanafiana tanàna ary ny 1 kosa maty voatifitra teny amin'ny lalam-pirenena voalohany. Takian'ireo mponina any an-toerana ny ampiarana ny sazy amin'ireo mpanao asa ratsy ireo sy ny fandraisana fepetra matotra ataon'ny tompona andraikitra isan'ny tokony. Niditra izy dia tonga dia efa hoe dalo basy sady napelipely ny basy rola izy no niditra teo dia nday basy ray avy izy dia avy hatrany izy dia nibaiko le fotsifotsy lavabe izay no hoe alefaso dia tonga dia nandrefitra basy izy
dia tazana tsara mihitsy moa tonga dia nahazo teo amin'lohan'ilay zaza dia mipoky ny tampon-dohany iny hatray tompoko a dia izy ireo a dia tena mandika lalàna satria tsy mitandro ny soan'ny aina mihitsy raha ny vola tompoko dia mivola fitady valahany fa ny aina kosa zany a dia tena mandika lalàna izy satria mpamon'olona sady mpangalatra dia malahelo mihitsy zany eo anatrehan'izay dia manentana fitinapanjakana mihitsy an'izay a mba homena sazy tena sahazo azo mihitsy izy ireo fa tena mampahory vahoaka tao an-trano izy a dia hoe aza misy mijerina reo sady tonga dia niaraka ny tamin'ny fitofirana dia tonga dia le zanako mihitsy zany no voa zay aloha zany ny vaovao a tena hoe vaovao nazo anay fa tena nampitondra zavatra tena mahery vaika sy tena faran'izay mampalahelo tena mampalahelo zany eo andehanjolahy io hatreto Jiolahy 12 no efa voasambotra araka ny fangatahana nataon'ny fikambanan'ny mpitatitra tamin'ny mpitandron'ny filaminana tany an-toerana. Misy ihany koa ireo karoa inatra amin'izao. Andrasana hatreto ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ao Antananarivo mikasika ity raharaha ity. Olom-pirenena, fikambanana tsy miankina, fiarahamonim-pirenena sy mpanao politika, tsy misy tsy mitaraina amin'ny tsy fisian'ny fandriampahalemana eto amin'ny firenena. Tsy mbola hita ny vokatry ny fivoriana sy ny atrikasa samihafa voalazan'ny tompona ndraiky mpanjakana fa atao hitadiavana vahaolana amin'ny tsy fandriampahalemana eto amin'ny firenena. Raha ampitso raha tsy aivina ny hetsika fanairana, fisintomana lakaloha sy antson'ny sehatra tsy miankina ny rehetra, anairana ny tompona ndraikitra mikasika io olana io. Tondera naraka dokavatra isika melohany andraisantsika ny vahiny Andriamatoa Erika Rajonary. Enjery ny fombafomba atao amin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy amin'ny 7 sy 8 martsa ho avy zao ihany koa isika. Eva Beoary. Rose Nourbay, âgée de 17 ans, a été... Ry mpianatra, tantsaha, mpandraraha, mpanao asa tanana, mpiasa amin'ny orinasa, olom-pirenena, ianjadiny tsy fandriampahalemana mahery vaika isika. Da ho ariary entana mpilaminana, mialaka misy 10 martsa ho avy zao, amin'ny 12 ka hatramin'ny 12 sy 10 ary ampiakapeo ampanenony klaksona, ny anjombony orinasa, ny laklosy-mpiangonana, ny kiririoka sy ny saron-lany mba ho mariky ny fiombonantsika. Aoka izay ny herisetra, aoka izay ny fakanakerana, malagasy mirahiny ho fanoherana ny tsy fandriampahalemana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Renforcez votre visibilité lors des foires et salons. Lors de vos ventes privées, valorisez vos produits. Communiquez vos soldes et promotions dans Super Promo. Tout cela à travers nos réseaux d'écran situés dans des endroits très fréquentés. Contactez-nous au numéro 032 48 113 76 ou par email pub@fiti-akpvision.mg. La vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Misy calcium sy vitamine, ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit. Tontolo andro feno hasambarana. Fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao tsy vahina amin'ny endriny 10 centilitatra. Pour les fans de vitesse, avec la 4G by Telma, connectez-vous avec le monde entier et surfez librement sur vos applis préférés partout à Madagascar. Plus de 60 villes couvertes. Profitez-en avec Telmanet One Week 1 giga pour seulement 12 500 ariars. Tapez le dièse 322 étoile 73 dièse. Telma, numéro 1 de l'Internet à
manao iny sampana fampalalam-bavao amin'ity alina ity tsy zany fandriamato Eric Rajonar izay filohan'ny FIFA Masat mpandraraha malagasy miarabanao tonga zo eto amin'ny sampana fampalalam-bavao amin'ny mampandraraha malagasy ianao zay isy ny hetsika izay karakarenareo inona ny tena antom-pisiny izay hetsika izay ny hetsika ataonay moa zany mazava ho azy dia ny hoe hetsika faobe idinina amin'ny fandriam-palema eto Madagasikara hitantsika zava misy eto Madagasikara resaka kidnapping zavatra be dia be zany miseho eto Madagasikara dia nenay zany io hetsika io sady antso izy voalohany hoe mba hoe tsara hoe mba hanaitra tompon'andraikitra maky amin'izay hoe inona ny fipetralan'ny tompon'andraikitra zany mba hanarina ty fisian'ny fandriam-palema eto Madagasikara faharoa manaraka an'izay koa inona ny vahaolana hoentin'izareo hoe amerena ny filaminana eto Madagasikara ary zay natonga misy hetsika zany ho ataonay amin'ny rapitso amin'ny alaka misy zao miaraka amin'ny hery velona rehetra fiangonana société civile mba hanaitra tompon'andraikitra hoe dia isy zany fomba ataonay hoe laklosy sirène be dia be zatra ataonay hoe tena hoe efa mahatsiaro tena ny malagasy hoe tsisy ny fandriam-palema ny Madagasikara tokony maka andraikitra amin'izay ny fanjakana izay misana ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Afaka mafisinao ve ny antsoavo any tompony andraikitra indrindra moa fanjakana fa zareo moa ny tompony andraikitra voalohany eto amin'ny tany sy ny firenena ny nenay zany hoe amin'ny ao moa zany olo-pirenena ny tenako dia ao koa ma hoe fino national ny FIFA ny mpandraraha malagasy voalohany moa olo-pirenena hitantsika zavatra mitranga eto Madagasikara tsy milamina hitantsika ny zavatra mitranga ny dahalo ny ambanivohitra hitantsika ny kidnapping zava-misy eto Madagasikara zavatra zay ny olona tsy mahasahy mivezivezy sony mandeha anao ny national manomboka amin'ny dimy fa misy barrage ery Madagasikara faharoa manaraka an'izay koa amin'ny mpandrarany tena koa ny olona zany tsisy mahasahy mampiasa vola no atao hoe investissement eto Madagasikara satria matahotra le olona zao hoe fomba ahoana anao Madagasikara efa latsaka katerena mbola ao koa mbola tsisy le fandriam-palema eto Madagasikara ka tsara aingana dia aingana ny tompon'andraikitra maka fepetra fifidianana teo efa ho avokoa fifidianana koa efa ho avokoa dia matahotra le olona zao efa tsy milamina tonga koa ny fifidianana vao maika koa vao maika angamba tsy le fandriam-palema nga tsy azo resana intsony ary zay no mahatonga ny olona hoe ny any tenako zany hoe mpandrarany tenako mahatonga an'io anisany hoa ile faritrana eto Madagasikara ary zay no mahatonga hoe efa tsy maka andraikitra ny fanjakana zay no mahatonga le fitsaram-bahoaka ery Madagasikara zao ary io zany aingana dia aingana tokony maka andraikitra amin'izay ny fanjakana anarina ny fandriam-palema eto Madagasikara. Aiza moa zany tena hoe tsara kitiany fanjakana voalohany raha aminao mampandraranao kitiany voalohany analana amin'izao fahantrany zao izahay zany amin'ny filo national ny FIFA fivorinana mpandraraha malagasy efa nametraka touré proposition ny fanjakana amin'izay zavatra zay be dia be zavatra afaka ataontsika be dia be maro dia maro anisan'izany moa zany dia hoe ohatra hoe le tazana-bola afaka jerevana koa satria be dia be ny olona manana tetikasa be dia be ny olona tianao zavatra eto Madagasikara fa le efa matsimbola tsy eo efa impiry ombenombena izay efa mangataka amin'ny fanjakana hoe sao dia mba tsara antsika mametraka banque de développement ho an'ny malagasy eto atoerana tsika zany anisan'ny firenena voalohany tsy manana banque de développement nefa jereo ny firenena rehetra manana zany daholo tsika latsaka katerena jereo ny sehatra tsy ara-dalàna efa firy be dia be ny zavatra tsy mandroso eto Madagasikara raha resaka tontolo fandrarana ary io zany raha tsy milamina io tsara le hoe makandraikitra atsika hoe mamerina ny filamina eto Madagasikara fa tsy hany fotsiny fa be dia be ny atao hoe teny frantsay hoe mesure d'accompagnement tokony ataontsika hoe anarina ny fandriam-palema eto Madagasikara. Iverenantsika ary le hetsika hoe afaka mafisinao kosa koa le antsoavo amin'ny vahoaka amin'le hetsika izay ho karakarainareo ny hetsika ataonay moa zany manomboka rapisy dia be dia be fomba samihafa ao ny hoe sioka sifflet klaxon sirène laklosy fa le izy atao amin'ny filaminana tsy hoe tsy hidany an-dalabe izay dia hoe tabataba tsy any misy tsy anakotrana fa hoe antso avy le izy ampilaminana zay ny ataonay afaka alefanao reny fanentanana ho an'ny vahoaka izay mijerentsika amin'izao fotoana izao dia le mangataka amin'ny vahoaka rehetra ny tenako hoe tsara zany mba mahatsara tena daholontsika rehetra fa hoe tsy milamina ty Madagasikara ka tsara zany hetsika lehibe izay ataontsika idina amin'ny tsy fandriam-palema eto Madagasikara mba mangataka amin'ny olona rehetra ny olom-pirenena rehetra na hita toerana ny vahiny mba handray anjara amin'izay hetsika izay ataonay rapitso ankatritrainao vahiny teto amin'ny sampana fampalalam-bavao misaotra
Nanozatsika ny vaovao azy eo amin'ny toetry ny andro kosa indray voasokajy perturbation tropicale ilay andro ratsy sy nahina ivadika ho rivo-doza ny farany herinandro teo afaka 4 ora no vinavinaina azo anarana izany raha ny fanazavana azo teny amin'ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro Michela namzao. Eto izy amin'izao fotoana izao dia any amin'ny zomandra ny paka amin'ity cap est dia somaro hiditra kely ato amin'ny maroantsetra ato dia mandry tsara dia hiverina hivoaka ny ranomasina sahala amin'izay indray izany zay amin'ny ankapobeny fisotra. Tamin'ny folo ora maraina teo amin'ny 700 kilometatra nantalany nisy ilay perturbation tropicale hita ny farany herinandro teo. Rano vinavina afaka 4 ora no hivadika ho rivo-doza izany ary azo anarana Eliakim. Vinavinaina zany paka any amin'ny morotsiraka atsinanan'ny avaratra atsinanan'ny Madagasikara izany hoe any amin'ny district-ny Antala any zany hoe manodididina ny Cap Est iny zany any amin'ny Zoma maraina na avant ny midi amin'ny Zoma zany no hitehaka amin'ny morotsiraka avaratra atsinanana iny izy. Rehefa tafiditra izy moa dia hiditra amin'ny district-ny Maroantsetra iny dia azo ny district-ny Mandritsara dia hiverina indray dia hiverina zany dia hiverina ty an-dranomasina ty indray. Raha ny fanazavana azo teny amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro hatrany. Voasokajy cyclone tropicale izany raha toa ka mivadika ho rivo-doza hitondra orana betsaka amin'ny faritra maromaro tahaka ny eto andrenivohitra. Raha ny eto ampovoantany moa dia saika orana zany no betsaka amintsika manomboka amin'ny Zoma sabotsy lahady any zany dia ho betsaka ny orana eto andrenivohitra Analamanga Ankiranandrindra. Hatreto mikisaka mianatsino amin'ny hafaingana mpandeha 30 kilometatra isan'ora ity andro ratsy ity ary fanerina maitso no misy ho an'ireo manaraka ireto Diana, Sofia, Sava, Boeny, Betsiboka, Aloatra Mangoro, Atsinanana ary Analamanga manodidina ny 40 degré Celsius hatramin'ny 40 degré Celsius ny maripana vao vinavina eto andrenivohitra. Lakom-baovao hafa tanteraka kosa indray dia amin'ny 17 sy 18 martsa ho avy izao ny fankalazana ny taom-baovao malagasy raha amin'ny fanisana taona amin'ny fomban-drazana ho ny mpandala ny fomba malagasy misy ny fomba maro ankalazana izany. Faneny Mikael Ramaro. Famononomby ho an'ireo mahatakatra izany, famonona akoho, fifanolorana fanomezana, fihinanana vary amin'ny tantely. Ireo araka ny fomba fijery andro amin'ny fomba malagasy no fanao amin'ny andro taom-baovao malagasy ny 17 sy ny 18 ny volana martsa izao raha ny fanazavan'ny mpandalina ny fomba malagasy Rakoto Davida. Izany zavatra izany dia misy ny fankalazana manao lanonana tahaka ny firenena rehetra maneran-tany izay manao lanonana rehefa tonga ny taom-baovao. Ny sabotsy zany dia misy ny atao hoe arendrina. Dia izay arendrina izay le mitondra afo manodidina ny tanàna manala ny ratsy sy ny loza izay nandritra ny taona rehetra. Ny olona koa ny trano dia mandro. Dia rehefa tonga ny taom-baovao maraina dia vao maraina zany dia etanintsika rehetra ny trano hoe anao an'le tatao. Alaina ny vary sosoa dia asiana ronono dia asiana tantely. Dia ny dikan'ileo vary soa dia hosoa hisosa hisononoka ny fiainana. Asiana ronono mba ho safononoka sy aina mahavelona. Dia asiana tantely mba ho mamotiany vola ngidy lavitra amin'ny faty ho mamoto tanteraka ely. Zay zany ny isantarana ny taona. Tsy misy kosa ny famaritana isan-taona na ny fanisahana taona fa ny fankalazana isan-taona no atao. Ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ny isan-taona fa izy tsy misy isany satria nariny zao rehetra zao tsy fantatrao zay efa raniko tsy fantatra fa ny alavany amin'ny raha ohatra zany saina amin'ny fomba scientifique dia ny alavany moins l'infini ka hatrany plus l'infini dia tsy manisy izy fa zay le hoe araba tratry ny taona dia samy tratry ny arivo mitsingerina zany mitsingerina ny arivo tsy manam-pataperana fa tsika tsy mba manisa hoe ray satria tsy hitanao ny zéro tsika zany tsy nahita ny endoany dia tsy fantatra koa ny farana. Miova isan-taona ny daty izay miankina amin'ny tsinam-bolana mialohan'ny fetin'ny pasikatrany manomboka ny 17 ny volana martsa dia efa misy ny fanombohana amin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy amin'ity taona ity ary farina ny alahady 17 ny volana martsa izany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tonga nijery ireo karazana rindrina miisa 7 amsaraka ny États-Unis sy Meksika ny filoha Amerikanina Donald Trump. Rindrina izay ajoro fampisaharana ny fifindramonina antsokotsoko any États-Unis. Faladino amin'izany France 24.
En fait, l'objectif de ce voyage, c'était avant tout de renouveler... Rindrina karazany valo no naseho ny filoha amerikanina Donald Trump. Rindrina izay ajoro manakaiky ny Santiago, manamorona ny sistany meksikanina. Rindrina tsy dia ho feno tanteraka, ahafahan'ireo tafika mijery ny zava-miseho any ambadika amin'ny tsara, hoy ny filoha amerikanina nandritra ny fitsidihana nataony. Tanjon'izao fitsidihana izao ny fanavaozana indray ny fampanantenana nataony tamin'ny fampelezan-kevitra, ary ilazana fa tsy maintsy hiroso amin'ny fananganana ny rindrina ny filoha amerikanina mandra-pahatapitry ny fitaom-piazany. Hatreto anefa tsy mbola noresahan'ny filoha amerikanina ny famatsiana ny fanamboarana izay olana goavana any an-toerana amin'izao fotoana. Manodidina ny 20 miliara dolara ny fanamboaran'io rindrina mihodidina ny sistany io. Vola be izay mbola tsy nakatoavin'ny kongresa any an-toerana ary miteraka ady hevitra be amin'izao fotoana. Maro amin'ireo mponina ao Kalifornia izay demokraty avokoa ny ankamaroany no naneho ny tsy fankasitrahana izao fihetsiky ny filoha amerikanina izao. Nilanja sora-baventy izy ireo manoloana ny toerana rehetra nahitana ny filoha Donald Trump. Un tarif d'entrée pour assister à ce dîner. Alohan'ny isarahana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Tsy hita teny Tsimbazaza fananjavana avokoa ny tolakandro teo ireo solombavambahoaka HVM sy mpanohana ny fitondrana nandritry ny fihaonan'ny solombavambahoaka amin'ny fiarahamonim-pirenena araky ny lahadinika. Ny andininy fa 420 amin'ilay volavolan-dalàna efen'ny fifidianana no nanaovantsika famakavakana tamin'ity anio ity. Andininy izay miresaka moa ny momba ireo mpikambana amin'ny birao mpifidianana. Ary farany moa dia nylefitra manoloana ny fitakiana nataon'ny kompania mpitaterana vahiny Corsair atsahatra manomboka ny 20 martsa izao ny sidina fanao n'ity kompania ity izay mampitohana Antananarivo sy Saint-Denis. Ty izay marina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany soava tsara atao tompoko. La vache qui rit. Nanolotra anao teo ny vaovao. Tontolo andro feno hasambarana. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka taminy. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny fampalalam-baovao narainao teo miaraka amin'ny Pastel. Il est tiré fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec SmartUp. Ny fampalalam-baovao narainao teo miaraka tamin'ny SmartUp. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.